You are glorious. You are glorious. My soul must sing. You are You are glorious. Sanjata, Renesnala Kamni Akira Joe, Usami Zuma, and the Valual, who are the France. My soul must sing. You are glorious. Sandara Navaluka, and the Jatana sing amazing as Sunata Najimanch, and the Lalani. Lala, Kamakina Salam Kidirana. Mafuna Rasul Salam. Sanjata. Tena faly amin'ny fifanila lehibe mihitsy ny ara-panatsika menakavy amin'ny androany ity ary faly tafahoana aminareo indray androany tsy nisy ny fandarana tamin'ny roa herinandro tsy nisy ny fandarantsika tamin'ny heriny androany sy tamin'ny tapabolana dia tsy nisy ny fandarana ny amin'ny zavatra maro izay tsy maintsy natrehana ny fikarakarana marobe izay tsy maintsy natao ny vadidy aman'andraikitra isan-karazany dia tsy nisy ny fandarana. Androany miverina soamantsara indray ny fandarantsika ary dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fahatanterahana izany. Isaorantsika an'Andriamanitra izany satria hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe izy irery ihany no antony zavatra rehetra. Ka raha tonga izao fotoana izao, haleloia, dia Jesosy no antony izao ry havana. Andriamanitra no antony ity fotoana androany ity ary raha tonga eto koa tsika androany dia mbola izy ihany koa no etsika voninahitra. Mbola izy ihany koa no fototro izao zavatra rehetra izao, antom-pisiany izao fandarana izao, antom-pisiany ity fandarana misandrata ity dia Jehovah-Andriamanitra ry havana. Antom-pisiany ny fahavelomantsika sy ny fisiantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity dia Andriamanitra ry havana malala. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia izy no mihazona azy, izy no tompony fiainantsika, izy no tompony na dia ny fofonaina izay iainantsika azy. Antom-pisiany fiainantsika eto amin'ity tany ity dia Jehovah-Andriamanitra. Tsy teo Adama sy Eva raha tsy teo Jehovah. Tian'Andriamanitra noforonina izy
dia nataon'Andriamanitra. Afaka tsy namorona olombelona Andriamanitra. Afaka noforoany fotsiny ny zava-boary rehetra dia nafinaritra azy teo no mijery azy. Fa azo nataony tsy namorona antsika. Fa noho izy ry afana dia noforoany antsika satria te ahita ny fahatsarany, te ahita ny endriny izy dia namorona anasy ianao. Ny antom-pisiantsika eto dia Andriamanitra. Ny fiainantsika rehetra dia Jehovah, aleloia. Ny fiainana Damaseva rehetrarehetra ry havana dia Jehovah Andriamanitra no niazona azy. Avy aminy daholo ny zavatra rehetra novatan'ny Damaseva teo amin'ny Saedena. Avy amin'Andriamanitra daholo na ny rivotra ny ainana. Namatam-bonina fotsiny izy izao satria Andriamanitra tsara no namorona azy ireo. Ianao io koa tamin'ny herinandro iny. Namatam-bonina antsika ry havana tamin'ny herinandro iny. Namakivaky herinandro tsika. Fa iza moa no nanome anao ny herinandro izay nivakivakianao? Iza moa no nanome antsika ry havana? Ny zavatra rehetra nahafahantsika ny aina tamin'ny herinandro iny. Fa tsy namatam-bonina ve tsika? Nifotsika ny maraina. Fa hazavana angeny ny andro antsika. Taky ny ahoana moa ry havana malala raha avy natorytsika dia nifotsika ny maraina dia mbola maizina ny zavatra hitantsika. Tsy entina zavy io andro io. Fa nazany fotsiny aza dia efa nampijaly antsika. Orytsika tsy mahita ny lalakom-bany. Ary sahirantsika mandeha eto amin'izao tontolo izao ity. Fa tsika matory, Andriamanitra efa manomana ny maraina omena antsika indray. Manomana fahazavana indray Andriamanitra mba handehanantsika ny soamantsara. Ahitantsika ny lalakom-bantsika rehetra mba tsy hatafitohina antsika ry havana malala. Mikarakara ny fiainantsika Andriamanitra hatramin'ny madinika indrindra. Eny, io ny tena Andriamanitra fa na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy dia samy omen'Andriamanitra avokoa rivotra iainana. Tsy hoe nanavaka antsika Andriamanitra dia tsika rery no nanana haniny hohanina, nanana rivotra iainana tamin'ny herinandro iny. Fa naniavantsika faran'izay mbola mpanota any amin'izao tontolo izao any. Mbola tsy mahafantatra izay bebaka azy. Tsy nisy nera tao anaty maizin'ireny olona ireny. Mino hafanana hohanin'ireny olona ireny. Mbola omen'Andriamanitra rivotra iainana sy zavatra maro samihafa sy rano sotroin'ireny olona ireny. Matoy izy mbola velona androany. Izany ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana malala. Misy fotoana ny zanak'Israely tena maditra eo anatrehan'Andriamanitra. Maniratsira n'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy tia n'Andriamanitra ny zanak'Israely. Mimonomonina amin'Andriamanitra. Manompo sampy. Fa soa ihany fa eo Mosesy. Mijoro manelanelana ny banga Mosesy. Mivavaka ho an'ny zanak'Israely. Ary ny mahafinaritra amin'Andriamanitra dia tahaka ny mahasolo firenena anankiray Mosesy rehefa mijoro eo anoloana. Voasolo Mosesy daholo ny toeran'ireo zanak'Israely rehetrarehetra ireo, nanantitra na ny tanora na ny zaza na ny lehibe na ny vavy na ny lahy. Nefa olona iray no mitsangana eo alohan'Andriamanitra, manome voninahitra azy, midera azy, manandratra azy, mankatoa azy. Mba iza moa tsika ry havana raha manoloana an'izao tontolo izao ity? Mba firitsika no manandratra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izao tontolo izao izay feno fahotana sy feno faharatsiana, feno fanompotsamy sy fimonomonona, feno faniratsirana an'Andriamanitra ity. Fa ny zavatra mahafinaritra androany dia izao. Ianao tonga amin'ny tenan'Andriamanitra io. Saro ny fideranao angety izao tontolo izao ity. Tahaka ny tsy mahita nizaniza Andriamanitra. Ohatran'ny tsy hitan'Andriamanitra ny zanak'Israely nanompo sampy. Nanao ny fahavetavetana rehetra teo anoloan'i Jehovah. Tahaka ny takona tamin'Andriamanitra izany satria nisy lehilahy anankiray nijoro teo anoloany. Dia i Mosesy izany ry havana nanolotra asa fisorohana teo anoloan'i Jehovah Andriamanitra. Tahaka ny takona amin'Andriamanitra ry havana ny fahotan'izao tontolo izao ity. Satria misy anao eo mijoro. Manelanelana ny banga, manandratra sy manome voninahitra an'Andriamanitra andro aman'alina. Misy an'i Jesosy eo misolo vavantsika rehetrarehetra. Eo anoloan'Andriamanitra, mitondra antsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany no mahatonga antsika androany hanatona an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra.
hitera azy ry havana manala. Nafiritsika ny tongeto nafiry. Aza mieritreritra ianao hoe olona 9 ve no tonga mideran'Andriamanitra amin'ity andro sabata hariva ity. Dia ozy itsika hoe inona koa ny dikan'izany kely izany. Fa nanahoana Mosesy teo anoloan'ny zanak'Israely izay analokisa maro vahoaka marobe. Fa izy irery no nijoro ry havana manala. Hitan'Andriamanitra izy ary ampinanaroman'Andriamanitra ny famindram-pony ho an'ny zanak'Israely. Na hijoreto ianao androany tsy ho an'ny tenanao irery ny hijoronao eto. Fa mijoreto ianao androany ho an'ny ankohonanao. Nahatsapa ianao fa nitahian'Andriamanitra ny ankohonanao satria teo ianao nalelalela ny banga. Entsika androany isotra an'Andriamanitra. Mety narary ny fianakavianao dia nisotran'Andriamanitra. Nisy zavatra tena tokony nitranga tany ambadika tany tamin'ny ankohonanao. Fa ozy Andriamanitra hoe amindra foa. Ataoko tsy hita akory izany satria tonga eto ny mpanomboka mitady azy midera. Amen. Sotranao izay Jesosy. Fa sambatra izay manana anao. Jesosy aiza izay nahita Andriamanitra tahaka an'izany Andriamanitra? Aiza izay nahita Andriamanitra ohatran'izany Jehova? Raha famindram-po, raha fiantrana, raha fahatsarana Jehova Andriamanitra tsy ahita izay na aiza Jehova. Izany ange mahatonga anay tonga eto Andriamanitra. Satria resy lahatra 100 arivo isan-jato. Fa nahodiana aiza Jehova Andriamanitra tsy ahita ohatranao izay. Resy lahatra amin'ny fitiavanao. Resy lahatra ny amin'ny famindram-ponao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jehova Andriamanitra. Manolotra anao ny tera sy ny voninahitra indray mpanomponao izay tonga eto androany. Mpanompo tsy mendrika Jehova. Mpanompo tsy mahasoa Andriamanitra. Fa vonina kosa androany hanolotra fiderana ho anao Jesosy. Amen. Misaotra. Lanitra miankuka Fare manutu rumitsakana Derire chade manaikana Ana Taficha tsimai tsimitsacha Ulana tsimai tsimangwarika Derire chade manaikana Yana no panzaka Raini manjakizai Jehovah El Shaddai Amjamanichai Yana no sandatai Satu punitu piana Suri fidera la famiglia kindindayana Nitani silani jamyakuka Vari manutu lumitsakano Erire chade manaikano Ana Future tsimai tsimitsacha Ulana tsimai tsimangwarika Erire chade manaikano Ana Yana nupanzaka Raini mamjakizai Jehovah El Shaddai Jamanichai Jano Asanta Fatu Puritu Jana Raisuri
la famiglia Cinderella. Chiaro quanto Raini mangiati sai, Jehovah El Shaddai, andiamo a iniziare, Yano lo sanaccia, fa tu puni tu chiama, Rai su rifiderà, la famiglia Cinderella. Chiaro panzaka Raini mangiati Jehovah El Shaddai andiamo a iniziare Chiaro sanaccia fa tu puni tu chiara Rai su rifiderà la famiglia Cinderella. Chiaro cosa Raini mangiati Jehovah El Shaddai andiamo a iniziare Chiaro lo sanaccia fa tu puni tu chiama Rai su rifiderà la famiglia Cinderella. Halleluja, amen, Jesus. Rai su ny fiderana Jehovah fa mendrika an'izany ianao Andriamanitra. Manjakanay Andriamanitray mandrakizay ianao Jehovah Andriamanitra. Izay manokana dia resy lahatra Jehovah fa ninona zavatra mbola mitranga Andriamanitra ny fitoeranao tsy hiova mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Ny fiandriananao tsy hiova mandrakizay Jehovah. Misaotranao izay fa na dia lehibe tahaka an'izany azy ianao dia miondrika mijery anay izay kely indrindra. Raha voalaza tokoa Andriamanitra fa ny tany sy ny lanitra miankohika eo anoloanao. Tahaka ny ahoana moa ny habean'izany tany, toy ny ahoana ny angezan'izany lanitra Jehovah. Seza fiandriananao anie izany Jehovah Andriamanitra. Fitoeran-tongotrao anie izany Andriamanitra. Maika fa izahay izay mbola eto amin'ilay tany Jehovah, kely dia kely indrindra Jesosy ahy. Tokony tsy ho hitanao mihitsy fa mahavariana. Fahitanao mahavariana fa teneninao mihitsy aza fa voisanao hatramin'ny volondohanay. Mahavariana Jehovah Andriamanitra fa lazainao mihitsy fa hitanao hatra anatin'ny fonay sy ny sainay lahy. Lehibe angenao Andriamanitra, tsara angenao Andriamanitra, ary tena marina tokoa fa raha tsy Andriamanitra mahita anay ianao, ataonao ahoana moa ny karakaranay? Ataonao ahoana moa Andriamanitra ny hanome anay izay zavatra mba ilainay raha tsy hitanay, raha tsy mahita anay ianao Andriamanitra. Izay nge Andriamanitra afaka manome izay mety amin'ny zanakay izay mahafantotra hoe inona ny ilainareo androany. Nona ve reo? Mangatsiaka ve reo? Marary ve reo? Inona ny zavatra tian'ireo? Satria Andriamanitra hitanay isan'andro eo nge ireo zanakay ireo hoe fantatray ny momba an'ireo. Mihoatra lavitra noho izany ianao Jehovah aminay. Mandray ny toerany ray ianao, tena dadanay ianao, tena rainay reharehanay ianao, tena tianay ianao satria tena tianay. Karakara ny fiainanay isan'andro ianao,
mombana ianao na miditra zay na mivoaka mijerana ianao na ory zay na malahelo eny na faly zay Andriamanitra hitanao avokoa ny mombana rehetra Jehova mbola tsy miantso akory zay dia efa mamaly anay ianao mbola vao misaina fotsiny zay dia efa renao fantatrao ny amalinanay fantatrao ny ataonay halleloja sotranao zay androany mankasitraka Andriamanitra fa ny zavatra rehetra nefa nomenao anay hiterana ny anaranao zany androany Jesosy halleluja sotra tompo Ce que je désirais, tu n'as pas refusé ce que demandait l'être. Je t'ai donné, tu m'as donné, tu m'as comblé, je veux confier. Refuge, ma forteresse, pour qui je me confie pendant toute ma vie, éternellement l'homme que tu m'as couronné de bonté. Je t'ai demandé, tu m'as donné, tu m'as comblé, je n'aime pas de moi, car tu es pour moi. Mon refuge, ma forteresse, pour qui je me confie pendant toute ma vie, éternellement l'homme de mes nuits. Je t'ai demandé, tu m'as donné, tu m'as comblé. Refuge, ma forteresse, pour qui je me confie pendant toute ma vie, éternellement l'homme de mes Amen Jesosy malala lehibe kely afa nanomen'Andriamanitra antsika afantatrao ve fa tsy afaka nanantsika na dia fiadanana ray mpimaso azy raha Jesosy nanome antsika an'izany ary fantatry Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy nisy fiadanana eto ry havana malala miaina n'izany fiainana feno fitaitainana ny ainan' Jesosy zany fiainana feno teny marary
ny ainan'i Jesosy daholo izany fiainana voahilikilika sy voahenjika nanana ratra-po ny ainan'i Jesosy daholo ny karazana tsy fiadanana teto amin'ity zao tontolo izao ity. Ozy izy Jesosy manjantsika hoe fiadanako nomeko anareo fantatra fa tsy misy eto ozy izy Jesosy fa zaho manome anareo. Omeko anareo izany satria omeko anareo mihitsy aloha ny haiko, omeko anareo mihitsy aloha ny rako, dia omeko anareo miaraka amin'izany ny fiadanako. Zany avana malala tena tsapako izany fiadanana omen'Andriamanitra anahy izany, tena tsapako ary tena iainako. Tsy fantatro misy fotoana tsy haiko ny manazava amin'ny olona, tsy fantatra inona no lazaiko raha hiteny an'izany aho hoe za miadana. Dia ozy izy ny olona hoe finona ny anananao, manina anao no miteny hoe miadana fa manana inona ka ianao io? Dia hiteny fotsiny hoe manana an'i Jesosy aho, dia tsy ampy ny olona izany valiteny izany. Izany androany teteny aminao fa io fiadanana io rehefa tena iainana io manana an'i Jesosy ravana malala. Misy ny zavatra mitranga mandalo ny olana sy ny zavatra rehetra fa zao efa fantatro fotsiny fa Jesosy efa maty ho anahy mba hanome ana fiadanana, tsy avelako hiala maina izany. Ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainako ny tsy avelako andratra, tsy avelako hanimba satria averiko ao anatin'ny saiko foana hoe Jesosy matimaty foana fotsiny ianao raha tsy miadana, matimaty foana fotsiny raha tsy misahatra, raha tsy manam-pifaliana dia ohatra ny matimaty foana ihany ianao Jesosy. Tsy avelako matimaty foana ny any tompoko rafana fa tena sitrahako mihitsy ny zavatra nomeny, tena alaiko angalako mamy ny tsirony ny fiadanana nomeny ary tena iainako isan'andro izany. Ireharehako eto amin'ity fiainana ity fa isan'andro ny devoly manala fiadanana eto amin'ny karazany zavatra maro. Mikorotana angeny aho van'ity fiainana ity amin'izao fotoana izao mikorotana angeny aho van'ity zao tontolo izao ity mba mijerentsika vaovao fa mikorotana eto, tsy misy zavatra milamina izany tsony eto izao n'aiza n'aiza. Mahavariana mbola nanako fiadanana ary tena reko hoe Jesosy tena sambatra manana olona manodidina rehetra toa mbola miaina ao anaty fijaliana ihany nefa ianao efa maty Jesosy. Tadidro havana fa tena tokony tsy adantsika, tena tokony hijalitsika, tena tokony nitondra zavatra mafy teto amin'ity zao tontolo izao ity isika, tokony nizakaintsika daholo ny zavatra ratsy rehetra teto fa etozy Jesosy tsy avelako mizaka an'izany nareo satria izany izaka. Haleloia. Tianao angeny Jesosy ravana malala, tiantsika Andriamanitra. Tatsika androany hiteny ny vavako Jesosy mbola ilaza fa tsara. Haleloia. Raha izany tokony ho faly Jesosy dia tsy navelonao tena hoe izany aloha maty ka fa nareo miadana, izany aloha maty fa nareo mitsahatra.
Jesosy ngeravana nanolorany ny tanany teto hijaly ny nanolorany ny tenany hijaly fa ny anolorantsika ny tenantsika hiadana. Ianao zany manolotra ny tananao an' Jesosy, asanatra ny tananao dia tenenao hoe Jesosy aty ny tanako dia tsy ho fatsihana intsony indriavana malala. Fa mbola tsy mety manolotra ihany engeny olona, mbola ozy ihany olona hoe tsy omeko Jesosy. Ianao raha manolotra ny tenanao dia miteny hoe ty ny tenako Jesosy, dia ozy izy Jesosy hoe omeko fitsarana dia omeko fedanana, fa mbola ozy ihany olona hoe tsy omeko. Riavana ny an'i Jesosy natolona mba ho fatsihana sy hijaly ho faty, izany nanolorana ny tenany riavana.
mba nanolo tena ihany jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ity a mba nanolotra ny aminy sy ny momba azy rehetra ihany izy fa tsy nanolotra an'izany ho hiadana fa nanolotra an'izany ho potipotehana sy hotorotorony nanao ny amintsika hiavana manana nahoantsika ny tsy hidera azy nahoantsika ny tsy hanandratra azy mandrakizay nahoantsika ny havana ny tsy ahatsiaro foana ny famonjena anao mian'Andriamanitra antsika nahoantsika ny tsy hiteny hoe fa soavanao ange Andriamanitra zao hijoroako zao hoe fitiavanao ange Andriamanitra zao hiainako androany aleloia mba hatoy izao androany Jesosy fa soavana Andriamanitra tokoa ombay mandrakizay Fasoavanao nunatumiza wairayo Smendika ngenunungan naram laura Kanta true Fainam tauni fiareku Minuau Fasinari ayangau Fiana Kini kwamingau Kamimu Silang safadunara sijaga Misawi Kejiwa nilanau Fafani wakakinau Famanu mirinau Misawi Kejiwa nilanau Fafani wakakinau Tiana Mabantai kisah Nifamindampunau Numbula maitwayambiru Kama tujau Fawe wambani meraksawa Kanta true Fainau tauni Tianaku Minuau Fafsiyanari ayamau Fiana Kurita kini kwamingau Kamimu Silang safadunara sijaga Misawi Kejiwa nilanau Fafani wakakinau Famanu mirinau Misawi Kejiwa nilanau Fafani wakakinau Tiana Mabantai kisah Umbai mandrakizay Amen Jesosy
Zay koa Jesosy toetra eo anilanao aminay. Fa hafa ny eo akaikinao Andriamanitra. Isan'andro izay mahatsapa an'izany foana hoe tena hafa ny eo akaikinao Jesosy. Mametraka ny tontolo andronay eo am-pelantananao izay ny maraina Jehova. Dia mahavariana fa mandritry ny tontolo andro izay mahita foana hoe hafa ny eo anilanao. Ninona zavatra mitranga mahatsapa foana izay hoe miavaka izay Andriamanitra. Narena efa eo anilanay tokoa ianao ary androany izay dia mbola haramafy Jesosy fa hitoetra eo akaikinao izay anatin'ity andro sabata ity. Tahaka ny misisika izay ao anatrehanao, tahaka ny misisika izay Jesosy anakaiky ianao bebe kokoa Andriamanitra. Raha nisy fanalavirana, raha nisy elanelana Jesosy taminatin'iny herinandro iny, raha nisy zavatra tsapanay fanampisaraka anay taminao dia androany izay hisisika anay, androany izay anakaiky indray havelanay izao rehetrarehetra izao izay nahavariananay, ny tototonay tamin'iny herinandro iny, ny todianay, no banjininay, fa hibanjina anao izay Andriamanitra. Anakaiky anao izay Jesosy, anakaiky anao indray ny fonay ato anatin'ny andro sabata ity, anatiny anao izay Jehova. Amin'ny fianko fanatanteraka nanatonanay anao, amin'ny fanetretera, amin'ny fiderana sy ny fisaorana no anatonanay anao Jehova Andriamanitra. Milanao ange izay Jesosy, milanao indray ange ny herinandronay ho avy, milanao foana anie izay isan'andro Jehova. Izany mahatonga anay Andriamanitra tsy te hisaraka aminao. Efa hitanay izany fiainana tsy nisy anao izany. Hiaina ny olona rehetra izay mbola tsy manana anao mandrak'androany izany, dia tsy tiana hiainanay intsony satria hitanay ankehitriny ny mahasamihafa Jesosy. Hitanay Andriamanitra ny mahasamihafa ny manana anao sy ny tsy manana anao. Androany Andriamanitra, amin'ny fonay manontolo ny ankofanay eto anatrehanao. Hitenenay anay fa tianay ianao, havaozinay indray ny fitiavanay ianao ato anatin'ity sabata ity. Tamin'ny herinandro iny tsy fantatry impiry izay no nilazana izany. Tao anatin'ny fahasahiranana, ny fitototoana sy ny asa aman-draharaha ny zavatra maro. Tsy ampy ny teny androany Jesosy amin'ny fahatongavanay eto, ny eo anatin'ny fonay, ny hiranay, ny fandaharanay, ny zavatra rehetra ataonay androany, entina ilazana aminao fa tena tianay ianao ary tianay amin'ny fonay manontolo. Misaotra anao izay Jehova, mankasitraka fa tsy miandranay hiteny fitiavana anao ianao vao tianay, ary tsy miandranay hangataka aminao ianao vao mikarakaranay sy mijery anay, fa efa natoiranao mihitsy izany. Izany mihitsy ny efa ianao mihitsy ny efa izay mijeranay isan'andro, mombanay isan'andro. Anatrehanay ianao Jesosy, petrakay aminao ny sabatanay, petrakay aminao ny fandaharanay, ny fiainanay rehetra, ny mombanay rehetra. Ankinay ao am-pelantananao, tianay ianao Jesosy, maminay ianao Andriamanitra. Anao ny voninahitra ny tena ny atsa sy ny sotra hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay. Halleluja. Amen. Ilay ny fandaharantsika teto ry-havana malala. No anankiray farantsika dia anaovantsika veloma, anaovako veloma anareo indray dia amin'ny heriny indray tsika mihoneto. Raha mbola sy tonga aminao lanitra Jesosy raha afaka mihoana tsika amin'ny heriny dia mihoana, raha sendasenda moka mety tsisy ny fandarana satria dia mandray olona indray izahay efa akatiky ny Pentecoste amin'izany fotoana izany dia mety tsisy ny fandarana isan-drata fa azarantsika eo ihany voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anareo naharaka hatramin'ny farany. Manasa anareo mbola hanaraka ny fandarana vavaka fiambelana rehefa avy eo. Halleluja. Tianao Jesosy. Ataontsika tira anankiray ity androany tena tiako ianao Jesosy malala, tena tiako ianao tena mamiko ianao. Halleluja. Izay no amanarantsika ny fotoana samy mahery fa iny Jesosy tsika rehetra. Amen. If I want to be full, God is good,
sirai kami fusini sakurira ju fana sandalawa verde na utana anara kanawa ituni fasalana yale sujanite mana matila ye ni manaja Sikula sare betina na muzeni zanya ju Tini tosinira ibidana na wara sesosi Tifuwe unena Usimani ni tena Asuna sesosi Yurna salamina Tikwe Tena mampijise Tapara vida dile Salifuku sifuna Tikwe Tena mampijise Kaisawa Yakufaku Ajamani shu Itakuni masabisa Fantashisa ilumisa Sapatarue Indona Iratina Ina besa Tandamisu Utasifana Lalamu Antachalo Shakalefa Namijana Ufu Tikuyana Tikyana Sisyata Kalukwana Sisyata Kalukwana Tikuyana Samatani barat, tena tubuni wana kakina. Setana manda, alikiri fawali nukwana. Lebona ksire, wabire waneke kufanya juu. Yanungu nyamina, tena fukwana. Anara kanawa, yachamyana kamna. Samatani faran, tena tubuni wana kakina. Setana manda, alikiri fawali nukwana. Lebona ksire, wabire waneke kufanya juu. Yanungu nyamina, tena fukwana. Anakanawa Yachamyana kamna Tikwe Tena mampijise Tafara nitadine Salifuku sifuna Tikwe Tena mampijise Kaisawa Yakufaku Ajamani shu Itakuni masabisa Fantashisa ilumisa Sampatarue Indona Iratina Itambesa Tanamisu Utasifana Lalamu Fantashalo Shakalefa Namijana Ufu Tikuyana Sisyata Kalukwana Sisyata Kalukwana Tikuyana Tikyana Matuke Machachana Tena Tikyana Tena Tikyana Matuke Machachana Tena Tikyana
wafufozore etiza enamitaku wafufozore etiza enamitaku if I'm allowed to bury that only and only taku Quella verticana e la fonzoreccia.
Singarera sadara, lingarera moshaba. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana, vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fivaliana lehibe indray lasana vamalala no erona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako mihaino aminao eto androany, ary matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Miaraba anao natratra an'izao andro sabata mahafinaritra, sabata fahafinaretana, sabata fitsarana, andro tena mahafinaritra indrindra, andro tena hoe men'Andriamanitra tsika malalaka mihitsy mba hitsara tsika, sabata fanasitranana ho an'izay tsy salama, sabata apitraka ireo izay tsy mahatraka taka an'ilay vehivavy tsy natraka nahitra ny 12 taona. Tena hoe sabata tena nanganana ireo izay rehetra nalemy tao anatin'ny 17 taona taka an'ilay lehilahy anankiray teo amin'ny farihan'ny Betesda. Sabata tena hoe fanamaivana ho an'ilay lehilahy anankiray many rano, navesatry ny binabinany rano, ho sabata fanamaivana nanao anie. Ho sabata tena manana ny fatorana ho an'ilay demoniaka izay afaka tamin'ny andro sabata. Halleluja. Dia ho sabata tena nanganana anao mihitsy. Halleluja. Zany ny tsodragniko aminao androany. Bon sabat tsika menakavy, samy mifampirary soa bon sabat. Tahian'Andriamanitra matoky sy mino fa manomboka eto. Hafa mihitsy ny fotoanantsika tsy taka ny latsinainy sy ny talata dia ho tsapanao nahatra ny anatin'ny aty fanahano ary ohatry ny hafa ihany ty andro anankiray ity. Halleluja. Sahoanao izy nareo ka dia mirary soa anao ho sabata fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao anie, ho sabata hikolokoloan'Andriamanitra indray ny ara-panahano ary hatsapahanao fanatrehana izay tsy tsapanao taka ny tamin'ny latsinainy sy ny talata, fa dia ho sabata fahafinaretana. Sambatra ho ten'Andriamanitra izay manao ny andro sabata ho fahafinaretana. Halleluja. Atao ho sambatra hoe atao ho fahafinaretanao ty andro androany ity. Tahiny tompo mika anao zato dia rabanareo izay miaraba eo ny anitako voalohany dia rahalahy Mika Randriamalala, Madagasikara, Ingénieur Rodriguez, Arabie Saoudite, Loblitina, France, Kataka Malala, France, Andonia Suzelle, Suisse, Antra Clarisse, Madagascar, Iricarak, France, Rodine Marie Koweït, Lantirina, Liban, Miriam Randriamalala, Madagascar, Sandola, Koweït, Artisanat de Madagascar, France, Ingénieur Rodriguez, Arabie Saoudite, Rantanina Michalina, Madagascar, Kotanila, Belgique, Kikerandrina Sulu, Madagascar. Bon sabatsika menakavy sy Suzelle. Tahiny tompotsika menakavy. Halleluja. Faly be mahita anareo faly be miaraka aminareo dia angalao tsirony zany fotoana mamy afahantsika miaraka eto. Misaotra mampirina atao anatin'ny fandarina misandrata dia hitsa fandarina mahazatra ary tsika dia ny vavaka fiambenana tonga soa dia mandraisa hery mandraisa fahasoavana ho tahiny tompotsika menakavy. Aloha zavatra rehetra aloha andao aloha tsika anomboka ny fotoana ametraka amin'ny fotoana ampiatan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ka hivavaka tsika tahiny tompo aloha Andrianjafiniasina Lantonirina, Andrianjafiniasina Madagasikara, Tsinambolamela France, Lantonirina Liban, Vololona Nirina Liban, Razana Sylvie,
Arabia Saodita ohatry hitako tokoa ry ranavavy Pages raha tsy diso a. Halleloia. Zahako ny tsy namaky tsara. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra e. Halleloia. Zao tsika hivavaka metraka amin'ny fotoam-piatan'Andriamanitra. Tahiny tompo ary a ranavavy Kôtaleoni hitondrantsika anaty vavaka anao ny fitenenana. Sitrika pastera nanome fitenenana. Tain'i Jesosy pastera mianakavy, tain'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambenina zao. Mbola hiary vavaka antsika hametrahantsika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra, misaotra anao izay midera mankalazy manome ny voninahitra naranao Jehovah. Misaotra anao Jesosy malalo noho ny fitantananao anay sy ny fiarovanao anay tsirairay avy Jesosy malalo. Mbola nafahanay tonga eto Jesosy malalo. Tsy nierinena ny tanjakezany Jesosy malalo. Mbola ny fitiavanao sy ny famindramponao ary sy ny fahasoavanao Jehovah Andriamanitra mbola natratraranay izao fotoana izao Jesosy malalo. Ankehitriny Tompo mangataka ny fanatrehanao eto Jesosy malalo. Raha tsisy ny fanatrehanao Jesosy malalo dia zava-poana ny zavatra ataonay eto Jesosy malalo. Ary mbola hifonako eto anatrehanao Tompo ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay tsirairay avy Jesosy malalo. Nandritra ny tontolo androny Jesosy, na ny teny navoaka ny vavanay zany na ny zavatra nijereny masonay Jesosy malalo. Mamindrafo aminay mamelailoko aminay tsirairay avy Tompo. Dia mangataka aminao koa Jesosy malalo izay mbola any an-dalana, mbola miasa mandraharaha nefa Jesosy malalo. Anatrika ity fandaharana tao Jesosy malalo, anao ny hafaingany dian'izy ireny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Mbola apetrako feno am-pelatananao Jesosy malalo ny fitaovana sy ny connexion anay tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Rakofo amin'ny ranao Jehovah Andriamanitra. Ary koa ny mpanomponao izay hitondra ny teninao Jehovah Andriamanitra. Pastera Melabelitra ny toro-teny Jehovah Andriamanitra. Koa ny vavaka firenena Jesosy malalo, anao ny ampiteny sy agnositra vavan'izy ireo tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Saotra Jesosy malalo ny fanatrehanao eto Jesosy malalo dia voninahitra ny ho anao irery any fiadanana ho anay tsirairay avy. Saotra Jesosy. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andanavavitsika Kôda Leonia fa izay mitondra antsika tao anatin'izay vavaka izay. Andriamanitra manankiray pahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranavavy Leonia. Halleluia. Hitra amin'ny fandaharana, hitra amin'ny toritentsika rehefa rehetra ranavavitsika mihaja filazan-draharaha. Halleluia. Fandraisana fanasany tompontsika rapitso ho anareo izay mety mbola efa fantatrareo moa izay fa fampasahivana ihany. Fandraisana fanasany tompontsika mantsy isaky ny voalohan'ny volana, sabata voalohan'ny volana. Halleluia. Amin'ny herin'ny ohatr' izao tsika efa tsy izay riry intsony indray ny ato, efa miaraka aminareo. Halleluia. Ho anareo izay ho avy aty satria dia hanatanteraka ankalaza ny Pentecoste isika. Halleluia. Ankalaza ny Pentecoste isika amin'ny alahady heriny ho avy izao, amin'ny herin'ny lahady fa tsy amin'ny lahady izao. Ary ao anatin'izany dia hiomanitsika. Tena ho tsara fiomanana antsika fa izay tsara fiomanana ihany ny tena atsapy. Halleluia. Ka za zany dia milaza amintsika mihitsy hoe ity herinandro ity ataovy herinandro fiomananao, hanamasinanao tena. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe sy ny tota tsy afaka handray divay vaovao, fa raha ohatra ny sy ny tota mandray divay vaovao dia tritry iny, fa raha divay vaovao dia tsisy tsara ohatry ny raisina amin'ny siny vaovao. Inona moa ny tiana tenenina amin'izany? Ny tiana tenenina amin'izany dia izao hoe avaozy aoka hiavao ny fosin'ny fanahy sy ny fisainana fa hiditra amin'ny Pentecoste tsika izay tena fety ny fanamasina io. Fanamasina zany tsy mitoetra amin'ny zavatra maloto. Hitanareo ny fanaratsy narehefa Jesosy tany amin'ny kisoa, satria ny kisoa maloto dia ny fanaratsy any ny toerany.
ny fanahy tsara ny fanahy masina tsy mitoetra amin'ny zavatra madio. Alleloia. Azafady mitoetra amin'ny zavatra madio fa tsy mitoetra amin'ny zavatra maloto. Ka dia ataontsika ity ity ampanovoana dia itentsika diovy reny foko Jesosy. Fantatra fa mifanahinao masina rehefa mangy dia ao anatin'ny foko izy no niditra voalohany. Halleloia. Ataontsika izay izay hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Voninahitry n'Andriamanitra ihany koa filazana faharoa fa manomboka rapitso dia mitambatra amin'ny toerana anankiray ny ankabeazan'ny olona any Madagasikara izay mpanaraka antsika eto. Nareo izay any Madagasikara zany manomboka rapitso dia ao abaipasy ao lasoro nareo no iona. Alleloia. Anao anitandrina ny andro sabata fandraisana fanasana tompo tonga dia ao nareo no miaraka. Faly be mihitsy izay androany misaotra nareo rehetra ny Madagasikara izay tsy mikely soroka rehefa napetraka momba nametraka tsika eo amin'izao mba voalohan'ny volana sabata voalohany amin'ny volana May mba any no anao no ataony sabata dia isaonan'Andriamanitra fa tena tsy mikely soroka ianareo nanao ny ianareo tsy ho zavatra natotosa nanao izay atotosana an'izany. Mahafinaritra moa ato amin'ny gropitsika ato fa dia niara nisalato eo daholo ao ny nampandroso napetrano ao ny asa nisalato amin'ny zavatra maro na atotosa satria izahako asiana sary raha ohatra hoe mahita sary kely ato mba hisaorantsika an'Andriamanitra. Fiangonana kelitsika zany fiangonana Andramokaiza ao. Halleloia. Tsara ny tompo azo aloha. Tena voakasika kely mihitsy ny fonay teo mahita an'ilay zavatra izay efa nomanina any. Halleloia. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Zaho matoky sy mino fa tsy haiko izao raha ohatra hoe mahita sary kely any nareo raha asiana sary izao zany ny any eny somary akaiky kely ilay sary nataoko fa reo ny seza. Halleloia. Efa misy rideau mahafinaritra be ao ny efitrano moa dia efitrano mahafinaritra be tena reo ny solon-tenantsika any Halleloia. Ranabavy Elizatsiala Zarindra ary mihaja. Halleloia. Reo ny miaramila an' Jesosy any reo isaorana azy isaorana anareo isaorana an-dralahy Alain izao zany ny any raha ohatra hoe jerena kely Halleloia. Miaraka amin'ny rideau mahafinaritra. Lazao ny havanareo. Halleloia. Lazao ny havanareo raha ohatra misy lazao ny havana raha misy havana maniry tsy manana connexion ifandraisana mba maniry an'izany hoe hiara mivavaka dia mandraha tamiko nareo hoy izy nareo ny havana mba tiana hivavaka ilaina mivavaka itsika izao. Fotoana tena hivavahana izao ary tsy lasa aloha zany tsy tara koa fa tena fotoana izao ravana malala andaontsika hivavaka fa mila vavaka izao fiainantsika izao indrindra nareo a Madagasikara ao tsy izay nanaovana an'io izay aty efa en ligne eto foana ihany fa tena hitsinjovana manokana anareo izay any Madagasikara. Halleloia. Dia raha misy zany havanareo maniry mba te hivavaka te hitandrina sabata te hiditra ao anatin'izany hoe hiditra lalandalina kokoa dia afaka mandefa MP amiko nareo dia atoranareo ny toerana manomboka amin'ny firy nareo ny ao rahalahy Alain manomboka amin'ny izay aty manomboka ny fandaran'izy mirahalahy amin'ny 7 ora manomboka amin'ny herinandro moa iova fa mbola tsy maintsy mivory kely sy mifampidinika kely amin'ireto rahalahy sy anababitsika ao amin'ny groupe izay maharesy reto izay mivady
fa dia anomboka isy lera iova eto amintsika eto. Anomboka amin'ny herina zany a isy fiovana ny lerany ny sabatatsika. Iroso daholo amin'izay, iroso daholo a na ny fandarana commencement akira sy famotenana ny toriteny, iroso ny fandarana live, iroso satria tsy mitovy ny lerantsika ary any a mila hoe vita mihitsy ny aty dia mirava ny any. Azonareo dia aoriana rapitso amin'ny herinandro zany mandamina ny programa momba an'izay fa hodiny antsika rapitso ao anaty fivoriam-be zay fivoriam-be any zanak'Andriamanitra koa mantsy rehefa sabata. Halleloia. Dia zay ny zava-misy, zay ny vaovao azo mena sokatra zany a voakasika kely ery izay mivady teo a na voakasika anay dia zao hoe zay zany a en ligne na ela be teto loatsika. Zay zany fomba misy zavatra ahafahana mamory efa nisy an'ireny zavatra eny ihany natao taloha fa hita ihany hoe mbola tsy fotoanan'Andriamanitra tamin'izany. Halleloia. Fa tonga ny fotoana, tena tonga ny fotoana time is now izy ny teny anglisy a, tena hoe ivory amin'ny toerana ray amin'izay a hisafo mirehatra. Amin'ny valo maraina hono ny rahalahy ny afa tonga any. Amin'ny valo zany ny olona ny tonga ao a dia miala ao indray amin'ny 9 afinaritra dia tonga avy nareo zay misy fotoana motra misy olona teo any a dia omeko ny contact ny rahalahy sy rahavavy mihaja zareo no tena mena ny contact satria zareo no misy afaka mitsoridrika. Halleloia. Dia zay ny zava-misy anomboka rapitso zany a dia any amin'ny toerana ray a misy ohatrany amin'ny zoom ihany dia ohatrany mifankahita ihany tsika, tsy telefônina ray ohatra zany zero zao fa tonga dia efa amin'ny écran dia eo ianao mahita, eo ianao maheno, eo koa izay mahita anareo any ho an'Andriamanitra rery any anie ny voninahitra. Fa dia samy mitondram-bavaka mba tena hoe ahasoa ny ara-panahin'ny olona ny zavatra atao ohatran'io moa zany tsy hoe akory hoe inona ny tany zao fa dia tsotra ny androsoan'ny olona ara-panahy. Halleloia. Ny androsoan'ny olona ara-panahy. Zavatra tsotra ihany no mba takiana amin'ny olona zay ho tonga ao. Tsisy vola takiana aminao ao a, tsisy rakotra ao a, fa zao manana fahamasinana. Zay tady an'Andriamanitra tsika. Halleloia. Zay ihany mba takiana aminao mba tsy fantatrao moa fiarahana aminay eto e. Dia zay ihany no takiana aminao. Tahiny tompo a Loblitina France, Fontaine Lalarina France, Ajadomona Allemagne. Izy koa Fabiola Zanakadava Koety, Sondola Koety, Andrianjafy Niasa ta Madagasikara, Rolianis Allemagne, Tojo Allemagne, Marie Joe États-Unis, Tsiramboaramere efa narabaiko teo, Rodine Marie Koety, Kotanela Belgique, Todraonso France, Miliarandre Malala Madagasikara, Razana Monique Koety, Anglina Rodriguez, Arabie Saoudite, Marina Tiana Canada. Halleluia. Jesosy Mpandresy Madagasikara, Antra Clarisse Madagasikara. Rehefa misy fotoana zany tsika mandeha mivahiny any Madagasikara dia tsy mila mandeha lavitra intsony ianao fa tonga dia aty any ianao manaraka fandalana rehefa sabata ianao dia ao miaraka amin'ity izy rehetrarehetra. Izy koa mahita tsara izy Rodriguez. Jesosy Noery Koety, mahafinaritra be mihitsy izy Jonathan sady tahiny tompo Jonathan Allemagne. Halleluia. Antsasika Patitry France, Andrina Suzel. Halleluia. Mampionina France, Antra Clarisse Madagasikara. Izy koa moa ny teo Eliza Tsiarasarindra marina efa teneniko teo a miaraka tamin'izy mivady mihaja sy Alain. Halleluia. Rahalahy Alain sy apôstôly tahiny Jesosy Mahereza, Général Dinasolo Chine, Tianaraka Toarzaka France. Halleluia. Ajanina Randriamanana tahiny tompo Zokiaja France. Halleluia. Efa nijoro vavolombelona tojo amin'ny tontolo andro
vakina aloha zany a satria lasany ambony any io avy eo tontolo androko malitsy androany izy jesosy isoraka an'izao sy fa maza nihitra tamin'ny folo de nefa nisy olona roa sesy mbola nentina mbavaka sy nampahirezina zay de aleoko aloha safidy nampahirezina satria ny ray am'ireo efa sepotra be de naleoko nampandeferina aloha ny asa de tara tsakadiny za satria 10h30 va tonga fa tsy naninona mihitsy ny tompona raikitra sady arako tsara daholo ny zavatra tokony natao sady vita tsara daholo de androany lehibe be ny mpanamboatra lalana ty de rehefa hiasa ndray koa de tampina daholo ny lalana de niodikodina be tsy nisy lalana mihitsy fa bloqué daholo ny lalana de nandoalika mivavaka za de niodina kely am'izay de nisy lalana sokafan'andriamanitra tonga saoma tsara halleloia amen mahafinaritra zany rahalatozo ho an'andriamanitra ny rakitra entina amin'io de ny fanamasina tena halleloia rehefa hoany zany nareo de io zany tsy mety mihitsy tsy mitongona mihitsy zany hoe jesosy tsy tanjo marina fa mpanota vaibevaka tena mpanota ibevaka atao zay fa ny tena tedaviny jesosy koa mpanota vonina hiala amiratsika ianao zany raha te hoany amin'ny le fiangonana kely akiradio de tsotra ihany angatana aminao hoe ok anao tsy anafotoana ny hafa raha vehivavy ianao de aza manao pataloha na mini jupe kely reny na ohatry zany ajaitsika tsara hitadin'andriamanitra tsy nandehantsika sady ajaitsika andriamanitra no tsy anafotoana ny hafa kotsika zay fotsiny ange zay le izy zay zany ny condition antsika fa tsisy condition ankoatran'izay zay hitady an'andriamanitra matsy ny alehantsika ndray avana erana miariny aina France Sarina Ray Madagasikara Angonina Andrianasolo France Antonina Suzel Suisse Zamina Camaradin Jesosy France zay mihitsy izy mampionina halleloia zay no ela ndaotsika enohira ao arinaniritsika todiditra amin'ny tenin'andriamanitra avy hatrany ataotsika ary lera teo io manatsika amin'izany pentecoste zany diovy reny foko Jesosy amen
Halleluja. Zay no ilana ataontsika. Dia tena ho ataontsika mihitsy zany, angataka amin'Andriamanitra mihitsy tsika amin'ny herinandro ity. Manomboka androany, hoe tena Dio voka za te ahita anao, halleluja. Izay madio fo no ahitan'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary raha tsy madio fo ianao dia ho sarotra ny andraisanao fanahy masina amin'io fotoana io. Antsika dia manana fanamby anankiray amin'ity taona ity takanisa taona ihany, handray fanahy masina aloha, fa mba ho betsaka ny tena hoe handray ny fanahy masina. Fiadan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy manaraka ny vavaka fiambena. Tonga moa dia niteny mihaja, azafady fa tonga dia lasa iny fa tsy mbola zay. Halleluja. Zay no ela samimy iomana, samimy manomatena. Hoy ny Josama ny vahoaka hoe manamasina ny tenanareo fa raha-piditro zahaka izao dia nanao zavatra lehibe aminareo Andriamanitra. Amin'ny herin'ny androany, anatina fimanana amin'ny Pentecoste tanteraka tsika, vita ny zoma, ny sabata, mitandrina ny sabata, ny hariva miomana, amin'ny folona maraina ny lahady, manomboka ny zoma, zany hoe amin'ny sivy sasany dia manomboka lansena ny zoma, dia manomboka ny Pentecoste tsika pahatonga ny amin'ny 3 hariva any tsika eo. Vita izay dia miara-misakafo. Ny izy moa amin'io somary olana kely alohan'ilay Pentecoste tsika ny tena tsy miasa mihitsy, satria be dia be andro tsy fiasana manomboka alarobia ka misy zoma dia efa tsy miasa ny sabata. Fa ny vita kosa amin'ny Pentecoste dia tonga dia samy mamonjy vodiny angamba, satria tonga dia hiala hamonjy asa mandraraha daholo ny ampitson'iny dia lamintsika ny programa arakarak'izay. Zay no ela. Any Tompoary anabavy mihaja, menanao amin'izay fitenenana. Vita ny toriteny ny takamazatra dia miverina ety any ny tena ka mamela belatra ny toriteny. Any Tompoary anabavy mihaja, anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pasteur Menakavy tain'i Jesosy sika tsirairay avy tonga manaraka izao vavaka fiambenana alina izao. Raisiko fahasoavana ho ary avana malala ny izara amintsika ity tenin'Andriamanitra ity izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Jaona toko 4:7-30. Filazantsarany Jaona 16:33 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Efa matokia izao, efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Ny soramandry etsy ambony nanao hoe ny nilazan'i Jesosy ny amin'ny hatongavan'ny mpananatra sy ny haviany indray. Aleluia. Ity teny eo amin'ny Jaona ity ry havana malala dia teny nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny nahafatesany mba entiny Jesosy hampaherezana azy ireo satria fantatry Jesosy fa efa kely sisa dia ho faty izy ka tsy hita azy intsony ireo mpianany ireo, ka nahatonga an'i Jesosy nanome toky azy ireo ny mba tsy atahotra na dia tsy maintsy isy aza ny fanenjehana sy ny sedra mamay ho lalovan'izy ireo. Dia nanome torohevitra sy toromarika faraparany Jesosy ny mba tsy hivadian'ny mpianany amin'Andriamanitra na dia miatrika sy miaritra ny mafy ara izy ireo. Eo amin'ity izao tontolo izao ity
ry havana malala dia feno fahoriana, feno fijaliana ary olana maro samihafa izay atrehantsika zanak'olombelona. Feno fahoriana eto, feno sedra eto, feno olana maro isan-karazana eto amin'izao tontolo izao izay mitondra faharavana sy fampitehana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay tsy manana an'i Jesosy Kristy. Amin'izao vaninandro iainantsika izao ry havana malala dia betsaka ny zavatra mitranga sy miseho izay tsy takatry ny saintsika olombelona intsony eto amin'izao tontolo izao ity. Maro ny ady, ny fahoriana, ny olana, ny sedra, ny fikorotanana misy eto amin'izao tontolo izao ity dia betsaka ny olona no kivy miravoravo tanana, ketraka, reraka. Maro ihany koa ary ireo miverin-dalana noho ny amin'ny ady maro samihafa izay atrehana sy lalovana eto amin'ity tany ity. Kanefa mampahery anao ary havana malala fa Jesosy efa nampanantena antsika fa i Jesosy dia efa naresy izany rehetrarehetra izany. Ity izao tontolo izao iainantsika ity ry havana malala dia eo ambany fahefan'ilay ratsy, dia tsy iza izany fa i Satana, dia ilay fahavalo efa voatsara, ilay fahavalo efa resy, ka tsy tokony hagaga antsika intsony raha maro ny olona no manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Maro ny olona no tsy tian'Andriamanitra intsony dia manao zavatra izay tsy tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tsy manao ny marina intsony ny olona efa lasa zary voasarika ity izao tontolo izao ity sy ny filany ka mandeha amin'ny eritreriny fotsiny ihany. Eto amin'izao tontolo izao ity dia feno fahoriana. Betsaka ny zavatra famirapiratana ataon'ny devoly ety hisarihana ny fisainantsika olombelona. Ataon'ny devoly ny zavatra rehetrarehetra hahatonga antsika iraiki-pity amin'ity izao tontolo izao ity. Nefa ny tenin'Andriamanitra nefa milaza hoe aza tian'izao tontolo izao fa izay tian'izao tontolo izao dia tsy manana ny fitiavana ny iray. Eto amin'ity andahateny ity anefa Jesosy ry havana malala dia milaza tamin'ny mpianany ny mba hananan'izy ireo fiadanana ao amin'i Jesosy. Ary nanome toky azy ireo Jesosy hoe ahavita andresy tahaka azy izy ireo, izany hoe afaka mahavita ampifaly an'Andriamanitra na dia misy ny olana sy ny fanenjehana maro isan-karazany aza dia afaka ny andresy an'izany ny kristianina na ny olona izay manara-dia an'Andriamanitra. Ny dikany hoe miadana eto ry havana malala dia hoe tony milamina tsara. Ka ny fomba azahoana izany fiadanana izany dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Izany hoe tokony ho tafaray amin'i Jesosy foana izany isika raha te hahazo an'izany fiadanana izany. Tsy izany ny fiadanana izany dia raisintsika amin'ny alalan'ny fifaneraserantsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fankatoavantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapony. Izay no ahafahantsika mandray an'ilay fiadanana izay hoentin'ilay fanahy masina dia tsy iza fa ilay mpananatra. Ny fananana io fanahy masina io ry havana malala no hery azahoantsika kristianina miaritra fahoriana ary miatrika ireo olana maro be isan-karazany izay atrehantsika. Ary amin'ny alalan'io fanahy masina ihany koa no ahafahantsika manohatra ny fakam-panahy izay alefan'ny devoly hamandriana antsika zanak'Andriamanitra, antsika kristianina. Betsaka isika ny diso hevitra fa hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity no azahoantsika sy ahitantsika fahasambarana, fiadanana. Mety mieritreritra koa ary isika hoe rehefa manam-bola, manan-karena, manam-pahaizana, manana voninahitra dia miadana. Izany no heverintsika atao hoe fiadanana. Tsia, ny fiadanana ry havana malala dia ny fananantsika ny fanahy masina, ny fananantsika ny Jesosy. Tsy afaka ahazo izany fiadanana izany mihitsy ity izao tontolo izao ity satria sady tsy hitana no tsy fantany izany atao hoe fiadanana izany. Rehefa nahazo ny fiadanana io anefa isika ry havana malala dia tsy midika akory hoe tsy handalo olana, tsy handalo ady intsony.
ny olana sy ny ady misy foana fa isika dia tsy afaka hiala amin'ny fahoriana sy ny zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity, satria isika efa nomena hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay hoentintsika maharesy an'ity izao tontolo izao ity. Ny tanjon'i Jesosy eto dia tsy ny alantsika amin'izao tontolo izao fa ny hiarovany atsika amin'ny rasy. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra antsika dia isika haharesy izao tontolo izao tahaka an'i Jesosy, fa izy efa naharesy izao tontolo izao ka tsy manana fahefana amin'i Jesosy Satana izay mifehy ity izao tontolo izao ity, satria Jesosy dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra mandra-pahafatiny na dia teo aza ny fanenjehana, ny fanelingelenana, ny sakana nataony devoly ahatonga an'i Jesosy tsy ahavita ny sitrapon'Andriamanitra dia nivoaka mpandresy Jesosy teo anoloan'izany rehetrarehetra izany. Izany modely izany no nasehoan'i Jesosy ny mpianany sy izay rehetra manara-dia azy dia mba tsy hivadiantsika amin'Andriamanitra na hatramin'ny fahafatesana azy. Nitsoron'i Jesosy tamin'ny mpianany mantsy teto ry havana malala fa tsy maintsy miatrika fanendrehana sy ny tsirariny izy ireo ka tokony hahery sy hatoky amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay noraisintsika, izay nomeny antsika. Ny tena mahamaika an'i Jesosy dia ny tena mahamaika an'i Jesosy ry havana malala dia ny hahatonga antsika ho mpandresy fa tsy ny hanafahany antsika amin'ny fahoriana na amin'ny olana fotsiny ihany. Raha vitan'i Jesosy ry havana malala ny nandresy ity izao tontolo izao ity dia fantany fa vitantsika izay manara-dia azy ihany koa izany. Ny zavatra tena ilaintsika kristianina izany dia ny firaisantsika amin'i Jesosy, ny fananantsika fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy mba ahafahantsika mandray ilay fanahy masina ka hahatonga antsika haharesy an'ity izao tontolo izao ity. Ny fanahy masina ihany koa no mitondra ilay fiadanana ao anatintsika mba ahafahantsika manana fitsaharana eo anoloan'ny ady, eo anoloan'ny olana izay atrehantsika dia hivoaka ho mpandresy lalandavitsika eo amin'ny fiainantsika, satria efa nialolalana antsika ny mpananatra. Aleloia! Izy no afaka hanolontsaina antsika, hampahery antsika, hampianatra antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika. Aleloia! Amen. Ankasitraka antsika na ny aino hatramin'ny farany. Tahiny Jesosy. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavy mihazy tsika tao anatin'izay toriteny mahafinaritra sady mampahery. Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie hanamary fitianao ranam-bavy mihaja dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Misaotra antsika rehetra ihany koa mampahery anatra rehetra izay mandray anjara ireo, fa ny fampaherezana ataonareo nge dia mampahery azy ireo, mampandroso azy ireo ireny ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra indrindra. Filazantsara ny Jaona toko 2:7-8. Mahafinaritra ity teny ity. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Etapany faharoa ity ny tena andraisantsika fampaherezana. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa mahatoky. Za efa naresy izao tontolo izao. Inona moa tian'i Jesosy tenenina amin'izany? Ny lalana lalovantsika izao dia lalana ny lalovan'i Jesosy. Isika io dia mandeha amin'ny lalana efa nosoritan'i Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe lalana masakatry ny ela. Halleluia. Ka izao raha mandeha amin'ny lalana anankiray tsika dia efa nisy olana elo lalana antsika tany. Izay taloha rehefa mandeha milasy dia indraindray mamaky ala mbola tsisy lalana fandehanan'ny olona. Fa jerenao fotsiny izany hoe miainga aveto ianao dia na ianao mihanika hazo na ianao miakatra ambony avoana dia hoe ery amin'ny toerandry ny aleha dia izao mba tsy hahavery dia tonga dia eto tsika mahitsy dia tracena lalana to dia manitsy dia ny ohatra zao zany mpitarika tamin'izany zany lohatsokajo ohatra dia za efa manana antsy kely antsy be zay dia misapa lalana dia kapakapaina ny hazo an'ireny andehanana
dia manaraka ny ao aorianao a na koa efa misy sefo mandeha ny aloha eny dia fa zavazava sefo ny lalana dia manaraka fotsiny sy izany hoe tsy voasaringotry ny hazo mihitsy ny olona mandeha aoriana tsy efa ny hazo mahavoasaringotra rehetra eny efa nitapatapahana daholo. Jesosy dia malala fa andeha voyage lava be tsika. Halleloia. Voyage anankiroa ny lalovantsika ny andanantsika. Voyage voalohany le tsika reny andeha mbola tsisy an' Jesosy. Dia voyage dia misy voyage ray tapitra eo amin'ny fotoana hifanenantsika amin'i Jesosy dia misy voyage ray manomboka. Halleloia. Ka ty voyage ray manomboka ty io no hanomezan'i Jesosy toky antsika. Hoy Jesosy tokony hanana fiadanana antsika. Ninona zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga eto an-tany a ry havana, eto an-tany eto tsy misy fiadanana. Misy ihany fa fiadanana tsy dia manahoana satria Jesosy tsy tahaka ny fanomehana izao tontolo izao a, izao tontolo izao ty izao tontolo izao ty mahay manome fiadanana ihany fa fiadanana tsy zarizary akoso-bolamena ohatry ny tsy hitanao raisina ambony raisina ambany zany. Miadana kely ianao androany a, milamina kely ianao androany a, faly kely ianao androany a, raha pitranina dia manana zavatra hafa mampitebiteby indray. Fa hoy Jesosy omeko anareo tena fiadanako. Halleloia. Ny fiadanan'i Jesosy ny atao hoe olona manana fiadanana raha ohatra mandeha eny amin'ny ambony ranomasina tony foana ny olona rehetra tony daholo a, samy manam-piadanana ny olona. Fa vao misamboaravara ny ranomasina dia mikorotana ny olona rehetra. Eo amin'ilay fotoana mampikorotana ny olona rehetra no mbola tenenan Jesosy atsika hoe manana fiadanana. Manana fiadanana. Fa ny olona tena atao hoe miadana dia ny olona miadana anatin'ny zavatra mikorotana sy misamboaravara. Ary mbola tsy misy mahafehy an'io mihitsy ny olona raha tsy manana an' Jesosy. Nandray an'ilay fiadanana Jesosy. Misy olona mivavaka fa tsy mahafehy an'io satria mbola tsy nandray an'ilay fiadanana avy amin'i Jesosy. Fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Androany zany za tena teteny amintsika mivavaka nefa tsy mety manam-piadanana. Fa inona ny atsanantsika fiadanana? Mitovy amin'ny olona tsy mivavaka any. Voalohany nampahery olona anankiray zay, ohatry nisy tsinety kely ny tômôbily teo dia tenen'ilay olona. Tena teneniko anao fa ny amin'ny 1000 € any manao an'io. Resaka tamiko le olona toy izay laingy izany. Inona ny zavatra tsy mety amin'ny tômôbily? Ohatr'izao tsy mandany 100 € ianao, tsy mandany 100 € ianao amin'io a. Dia milamina fahazamba aza mba manaiky. Izy vao hoe 1000 € tonga dia mikorotana ny anatin'ny vavoniny tany anatin'ny vavavony tany. Hoe 1000 € ny ty. Tony tsara, kalma tsara. Tsy zavatra tenenin'ny olona akory dia zavatra marina ary tsy zay zavatra mitranga etretin'ny olona dia hitranga aminao. Fa Jesosy tena niteny. Misy fahoriana aloha lalovana eto a. Ary androantsika resaka fahoriana tsy le hoe misy maty na hoe fahoriana hoe mikapaina ny vilesina tapahan-dovo tsy mivavaka, tsy mbola zay ny zavatra resahako aminao androany. Fa ny zavatra resahako aminao androany dia amin'ireo fiainana andavanandro mihitsy izay iainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia tokony hanantsika fiadanana. Ahoana moa ny hanantsika fiadanana amin'ny fahoriana hanenjehana antsika raha hatr'izay ka hoe mitsoaka ny ateny ambony tafon-trano tsika na any anaty ala tsika mivavaka fa zay tratra mivavaka mety ho tapahan-doha ho gadraina nefa ny amponja. Ahoana moa ny hanantsika fiadanana amin'izany raha amin'ny fiainana andavanandro. Alleloia. Za zao teneniko anareo ohatra za manao délivrance dia za rehefa misy fotoana manao délivrance tena miady amina demoniaka mihitsy. Dia io devoly mihitsy tena ifanandrinanao io devoly io. Devoly zany nge tena ery lehibe nge zany. Nefa za matahotra alika. Matahotra alika. Hatramin'izany mbola kely za tia alika fa za matahotra alika n'olona. Dia raha vao alika dia atoroko nefa inona moa zany zao iny alika iny par rapport amin'ny devoly zay edivako isan'andro isan'andro.
ka mila mianatra mihitsy aloha tsy matahotra alika so dia ny devoly tsy atahorako fa ny alika atahorako androany tsika tsy jery zavatra lavitra be tsika hoe inona ary zany fahoriana tenenin' Jesosy any fa ny fahoriana tenenin' Jesosy dia ireo zavatra ny andavanandro izay tsy mety resitsika nefa resin' Jesosy. Jesosy vao zazakely vao teraka Jesosy dia efa saika ny vonoina fa teo aloha mbola tsy Jesosy naharesy satria Jesosy tena kely mbola tena tsy nafantatra n'inona akory izy fa Andriamanitra aloha mbola nampandresy azy. Andriamanitra ny teny Josefa sy Maria ndana mitsoaka any Egypta. Naharesy Jesosy ho azy le mpanjaka saika mono azy. Eritreretinareo zany hoe Jesosy le fahoriana lazaina eto dia ny zavatra izay mitondra alahelo amin'ny fiainantsika, zavatra izay midona amintsika, zavatra izay mety mahatonga alahelo amin'ny fiainantsika. 12 taona Jesosy tadiditsika tsara amin'izany tantara zany. Ndraiky isika ijery tantara ao amin'ny Luka toko faharoa. Luka toko faharoa. Luka toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo efa vakitsika. Luka toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo. Aminaran'i Jesosy ary rehefa tapitra zany andro zany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany. Alleluia. Nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny zany. Satria natao efa niaraka tamin'ny niara-dia tamin'izy dia nandeha lalina ilay andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-patany. Ary noho tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy. Eritreretinareo vao 12 taona Jesosy dia efa dininy fianakaviana. Fahoriana zany sa tsy fahoriana? Hoe 12 taona ianao rery ny zanaky ny ray aman-dreninao nefa ianao adino le ray aman-dreny ny fisiny. Ny ray aman-drenin'ny ankizy rehetra niaraka tamin'ny ray aman-dreny ny nody. Ny ray aman-dreny Jesosy tsy niaraka tamin'ny zanany na dia nody. Betabe amin'izao fotoana izao ny ankizy tamin'ireo tratra ny famoizam-po. Dia misy zazakely 12 taona 13 taona mamono tena fa maninona za tena tsy raha iny ao an-trano. Maninona zany anao? Tsisy miraranahako ao an-trano dia ataoko mamono tena. Fahoriana zany fa 12 taona Jesosy adininy olona. Sao dia miatrika an'izany Jesosy. Fahoriana zany. Fahoriana zany anao tsy tadidin'ny olona zany. Tsy tadidin'ny olona akory hoe anniversaire anao androany dia malahelo tsika dia oja dia marary fo. Dia tsisy natadidiny anniversaire. Nefa ianao olona efa 30 taona. Jesosy 12 taona tompoko adininy olona ny fisiny. Ahoana ny fomba nandresen'i Jesosy an'izany? Satria Jesosy ny teny nefa mahatoky za efa nandresy an'izany. Ahoana nandresen'i Jesosy an'izany? Ny fomba nandresen'i Jesosy an'izany tsy nisy fiantraikany taminy kory nijanona tao an-tranony ray izy. Dia nitady azy ny ray aman-dreny. Anohy tsy dia miverina nakany Jerosalema nitady azy ary efa afaka teloana dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy mipetraka teo avoan'ny mpampianatra ka nientso sady nanontany azy. Dia taranjona izay rehetra nandeha azy no fahalalany.
ary nahitazy izy de tanàzo zaka ondry reny taminy anaka nahoana nanao toy izany taminay ianao inona no nataony zato rahelondrainao sy izany tady anao mba mitombona ve zany ry havana mari koa ke ohatry tsy de azo kany izy nanadino an'le zaza 12 taona izy any naresy eto marisy a jesosy jesosy nylozana jesosy tsy tadidy a jesosy tsy nitsarona fa mbola izy mivadiny eny na lahelo zato alahelo-nay resiny jesosy zany fomba nandraiseny jesosy an'izany mitoetra tao an-tranon'ilay izy fa nareo ve tsy fantatrareo nga ary teo tena teneniko fa tena tsindrom-paingotra be mihitsy nataony jesosy any josefy tsy fantatrao nga ozy izy tsy maintsy mitoetra tranony ray koa izy any rainy izy josefy gaty zany ray nareo ozy izy jesosy raiko ve de anadino mo mety manadino zanany nono fa nyreny eno izy izy Andriamanitra mety manadino izy mo mety manadino zanany fa any Jerosalema zanany 12 taona fa ny rainy eny ozy Jehova mety anadino Josefy fa za tsy manadino azy Jesosy Jehova tsy manadino ana sakeo izy en sécurité to milamina be aka resiny Jesosy zany tsika zany aza hoe tsy zany zao de fa tsy resitsika zany betsaka amitsika ny vao manomboka mivavaka miditra lalina ny fivavahana de ohatry ny adinony olona esoriny olona anaty gropony famille any mihitsy anao satria maneligelina ny olona ianao fa tsy zatra an'le fiainana anina be rentsony ianao de malahelo ny fonao koa zany kozininy efa ho dimapolisa sareriny tsy ao anatin'le gropy fa maninona ary mila resenao zany resiny Jesosy zany tsy naresany Jesosy zany tsisy alahelo an'izany hoe za de nilozany olona ry izy mivady reny nalahelo eza ty alahelo ndrainao sy zany tady anao fa maninona zay ny ataonao an'izao hoe izany nandao izy Jesosy nareo ngeny nandeha tsy mba tadidinareo koa aiza moa zay Jesosiko zay arisiny Jesosy zany misy fotoana ianao adinodinony olona mety tsy fantatry ny olona mihitsy ianao inona ny antony satria anao nivavaka de zao atao ny fomba andresenao an'izany ndana mitoetra ao an-tranony ray mandraika ariva fa hitanao fa tsy anao ny alahelo am'izany fa ny olona niverina fa manino ny tena nataonao jere ty alahelonay tsy ampy anao nge zay tena mibanganao nge zay alleloia de zao zany arika karazana fahoriana anisan'ny fahoriana reny natrehan Jesosy koa any amin'ny Matio 7:10 any misy zavatra anankiray nitranga koa ianao androany tena tsy mivoaketo anao androany na tsy mahery be miovy ianao Matio 7:10 andininy fa 7:10 Matio 7:10 andininy fa 7:10 amnaran'i Jesosy na ampianaran'i Jesosy teny amin'ny taniny sy ny tsy finoan'ny olona azy ary vitan'i Jesosy rehefa noareo de niala tao izy ary no tonga tany amin'ny taniny izy de nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjo zany olona ka hoe avy taiza reny nazahoany le ty an'izany fahendrena sy asa lehibe zany tsy le ty ve le zanaky ny mpandrafitra tsy mariva na anarany reny ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona sy Jodasy fa ny ranahany ary ny anabaviny mosy ety amintsika avokoa fa reny avy taiza nazahoany le ty an'izany zavatra zany ary tafitohana taminy izy zany le fahoriany zany ianao zany tena tsisy mirarahano mihitsy arahambaniny olona rehefa tsy le ty ve tsy ty ve le rato inona koa mahafantatry toriteny raha tsika ny tratran'io tsy zany hoe mpampianarana hitanareo ry havana sasa mampary anareo amin'ny anaran'i Jesosy zao ny zavatra akoa nafantaran'le ty an'izany haiko kina izy andriany zany toriteny zany zao ny zavatra ataotsika akombontsika nga baiboly tsy anao ntsony leo atao tsinitsinina fahoriany zany
ety tany ny hitanao any an-danitra tsisy manao zany mankoraze anao ny anjely rehefa any an-danitra ny olo-masina rehetra aty anao mahita an'izany taiza koa nalalan'le ty an'izany ary sika misy miteny an'izany mba mitoriteny eto tsika dia ny tapipaizana tsy maintsy misy foana eo amin'ny fiainana misy mianatra angery avana mianatra pastera mihitsy ny mianatra mataonany ny mahaino tsika zany mbola misy foana eo ary tsy maintsy misy mitena nefa taiza naizan'le ty an'izany taiza naizan'le ty an'izany firy taona ino anao jilamboto fa firy taona ino nanomboka ny vavaka taiza naizan'le ty an'izany tsy io ve le zanaky Théodore nanapampanay tsy le ty ve le lalao kalisa teny Pandrana iny akaiky nakady vato zany fahoriny zany ary aiza nitsangy zany toerana zany eo amin'ny taniny any zo zany efa mba nandeha tany dia nanaiky mihitsy ny olona manaiky ny herin'Andriamanitra aminy verina teo amin'izay izy to dia nambaniny olona fahoriny zany fa zao tsy naresy an' Jesosy inona fomba naresen'i Jesosy an'izany hoy Jesosy taminy tsy misy mpaminantsajaina fa tsy any amin'ny taniny sy ny mpianakaviny any ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo azy tonga dia resy ireo olo ireo satria ny maninona teo amin'ny tanàna io tsisy nahita an'izany tsisy maty nitsangana teo tsisy jamba nahiratra teo tsisy boka nadio teo tsy nanaovan'i Jesosy fahagagana lehibe resy nge zany nanenina nge revany fahoriny zany fa Jesosy tsy naratra tamin'izany resin'i Jesosy zany nataony olona elahy nefa ny alizy mahazo ny raby mpampianatra na ny demoni azy manaiky azy any ambadika any fa teto to dia nataony olona elahy fa tsy le ty ve inona koa mba hain'le ty amin'izany mandratry zany ary fahoriny zany fa tena Jesosy niraisin'i Jesosy tamin'ny sangany mihitsy ny problème io zao ary izy Jesosy tsy navoaka fahagagana be tsony eto nareo ataoko maheno fahagagana be dehibe nareo fa tsy misy mitranga eto amin'ity toerana ity tsony tsy misy asa lehibe maro tsony teo zavatra kely tsotsotra mety marary andoha kely ny olona dia sitrany zany mba hita teo amin'io tanàna io fa tsy aza momba niteraka izany tsony teo tsy nanaovan'i Jesosy an'izany teo nresehany Jesosy zany ary mivoaka ny traky Jesosy mivoaka teo fa tsy niondrika fa teneniko anao zany misy fotoana nandalo fahadisom-panantenana be Jesosy mantsy dia ohatra antsika mihitsy olombelona sady Andriamanitra fa ny aina ny maha olombelona izy ny aina ny teto tany any amin'ny matotiko faraiky amby roapolo any misy fahadisom-panantenana nahazo an'i Jesosy ko nahoana tsika tsy misy tsy ho diso fanantenana Matio antoko faraiky amby roapolo andiny efa sivy ambin'ny folo nahazoana Jesosy ny aviavy zay tsy nahoana ary noho niverina maraina kahaka ny an-tanàna izy dia nahita hazo aviavy anankiray teo ambon-dalana dia nankeo aminy kanjo tsy nahita ninina teo aminy efa tsy ravina fotsiny ihany teo amin'ny toko afo io dia amin'ny filazantsara io dia voalaza fa tena naona Jesosy tamin'io andro naona ianao zany dia mahita aviavy ianao ery ohatranao ihany misy zavatra irina dia efa hitanao manangasangy ery le izy dia efa manao programme mihitsy hoe zao ny fomba hinanako an'io aviavy io zao ny ataoko tonga teo ohatra ny teneniny sondolahy mihitsy mahazo antsika raha misaotsika asan'Andriamanitra sao dia fenareo any mivavaka efa mivavaka talohanao nge zay zany leona tsy dia tena tsy manino tsy ny fianakaviana sarotra amin'ny fianakaviana tokoa hoe nino zany hoe irado ve dia ametra tanana dia nasitraka nefa ny hitan'izao hitanako io mahay misigara taloha tsy mampino tokoa tsika tsy malaelo amin'izany makanesany amin'ny olon-kafa any ianao no ahomby ny finoan'ny olona ny avony azy ka raha any amin'ny olona tsy ino ianao ny anao zavatra tsisy ninona hitranga mihitsy eo averytsika any amin'le aviavy teo amin'izay
ianao zany anoana misy zavatra irinao dia hitanao tokoa hoe rio le izy manangasanga fa rehefa tonga ianao tsy nisy fa saosisy ao zao fomba fitenitsika mandalo fahadisom-panantenantsika ry havako fa oriana hitatsika eto an-tany zany fahadisom-panantenana hoe efa miomana ianao amina zavatra anankiray tsy tonga le izy fa oriana zany fa resiny zany be Jesosy kivy be teo hoe Jesosy aperaka inona ty mahazo aho teonao ihany to dia nitenen'i Jesosy amin'izao aza misy votsony aminao mandrakizay dia manana vetivety teo le avy le fahadisom-panantenana zao dia namain'i Jesosy Jesosy tsy maninona zany e tsy tonga dia maina ianao zany na diso fanantenana to dia maina ianao raha nisy nilaza teo taoriana amin'e dia nentina tany amin'ny hôpitaly Jesosy satria dia noana loatra dia novelombeloma fa hatramin'ny fatigue tsisy an'izany teo resin'i Jesosy zany problème zany fahadisom-panantenana zany afaka mahazo antsika zany nefa mahatoky Jesosy efa naresy an'izany dia Jesosy koa efa nampifilafolaina rehefa nona tamin'le vehivavy Samaritana izy teo amin'le Jaona toko efatra amby folo Jaona toko fahaefatra ao izy le vehivavy rehefa mba tonga teo zany Jesosy sady noana Jesosy amin'io no mangetaheta dia Jaona toko fahaefatra andininy fahafito ary izy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy mba omeo amozotroko fa nimpiana rehefa lasa nakany an-tanàna hividy hanina fa hoy le vehivavy Samaritana taminy nahoana ianao no jiosy ka mangataka rano sotroina nefa vehivavy Samaritana manana rano izy fa tsy amme misy fotoantsika mpifilafolain'ny olona fa oriana zany misy zavatra azony olona mena atsika fa tsy omeny atsika misy zavatra mampangetaheta atsika eo an-tanan'olona fa tsy omeny atsika fa oriana zany fa mbola ny defen'i Jesosy koa zany zao ny tenin'i Jesosy zany tsy azo ampifilafolaina zany rano nangatahany tsy nomenao navoakany amin'izay ny tena izy ary hoy Jesosy tamarika ao taminy hoe raha fantatrao ny fahazamezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe meo aho hosotroko dia ianao no nangataka tamin'ny ka nomeny rano velona zany hoe inona zany ny zavatra nataon'i Jesosy nampifilafila anazy le raha vehivavy namoahany Jesosy ny tsara lavitra tsika ry havana rehefa manana an Jesosy tsika tsy azo ampifilafolaina zany tsy haiko aloha ianao fa za tena tsy azo ampifilafolaina zany ahako misy fomba fiteny hoe sambatra zay tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy za koa dia resy lahatra fa tsisy manana ny ampy fa za rehefa manana an Jesosy zany tsy misy manampy azy tena vitan'i Jesosy za tena hatramin'izay nanompoka an'Andriamanitra zay ary mba tiako hanananao zany tempo zany mba manakambo ry havana aza mba manaiky ampifilafolain'ny olona zany fa fahoriana mila reseny zany tsy karakaraky ampifilafolain'ny olona vo memtanaraka n'iny olona vo memenga sanatria zany tsy azo ampifilafolaina zany tsika tsy azo ampifilafolaina zany tsika Jesosy tsy ampifilafolaina zany mba nangataka izy zany fa nangataheta dia nasiany le ramatoa keskily aby be ianao ary tsy manana mpanovozana Jesosy raha mba fantatrao mantsy ianareo ry raha mba fantatrao mantsy malala misy raha zany tonga dia nidefen'i Jesosy raha vehivavy io eo izy nitsomenao ana rano kely tsisy dikany io ny aty amiko izy izay misotron-drano aty amiko inona ny zavatra andraka le vehivavy indray nangataka mpampeo amin'izany moazafady resin'i Jesosy ry havana zany reso lavolefona fa oriana zany nisy fotoana andohetra Jesosy tonga ny fotoana fandavakely resika zao amin'ny ty volana mety farany fanaovana déclaration ny impôt any matotoko fito amby folo matotoko fito amby folo andininy fa fito amby roapolo matotoko fa fito amby folo andininy fa donc avakitsika ny
matotoko fito amby folo andiny faefatra amby roapolo nina mpandoavan'i Jesosy amin'ny Petera ny antsasaky ny sekely anova atao Kapernoma izy dia nakeo amin'ny Petera ny mpandeha antsasaky ny sekely ka hoe momba mpianatra nareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely dia hoy Petera mandoa ihany izy ary raha vatafiditra atao trano dia nisakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe ahoana ny hevitra Simona avy amin'izy moa nandraisan'ny mpanjaka ety an-tany fahatseranana sy vola etra avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny olon-kafa ary hoy Petera taminy avy amin'ny olon-kafa dia kosa izy dia afaka arany zanaka nefa andao isika manafotoana azy ka makany isa amin'ny ranomasina ianao dia manjono ary raiso sy hazan-drano azo voalohany ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita vola sekely eo ianao dia raiso zany ka meo azy ho avy amiko sy ianao teto zany tonga amin'ny fotoana fandoavan-ketra nikoropaky Mose i Petera isika kristiany reto dia be dia be no mikoropaka vao tsisy vola ary za dia nanana an'izay aretin'izay za taloha rehefa vao tsy misy vola ao an-trano dia ohatrany tsy milamina izany ny saiko taloha ohatrany manjombonjobona ohatrany tsy misokatra zany ny fiainana raha vao io vola iny tsy misy zany hoe mandalondalo olana rabola tena niara-panary tsisy mifantoka amin'izay izy fotony hoe tena mieritreritra mihitsy ianao hoe tena mieritreritra mihitsy ianao hoe tena tsisy fiainana dia mitebotebo lava tsy manam-piadanana voan'ny volany tsisy fa teto tonga ny fotoana andoavam-bola Jesosy tsy dia tsy mba nivingitra vola any espèce zany izy io rehefa tsy mba nanana akanjo be paosy zany Jesosy fasiana vola fa rehefa Jesosy velona 3 taona stopany ary tsy mba vesatra ho an'i Jesosy mihitsy zany zavatra izy mivantatra Jesosy dia zao amin'ny fotoana ilako an'iny dia misy ao hitanareo nyresen'i Jesosy mihitsy teto le zava-misy ny porofony Jesosy tsisy mampikoropaka aminy izay resa-boly zany na ampandoavi-ketra izy na tsy ampandoaviny tsy problème zany ampandoavina izy manoatra any anaty rano any misy ary ny porofony Jesosy ny reseny Jesosy no reseny Jesosy ariavako malalako izay toe-po zay tsy nampiko i Petera no nikoropaka Petera koa mijery an'i Jesosy ahoana ary ny andoavana an'izany jereny ny akanjo Jesosy tsisy paosy fa fahoriany zany tsy manam-bola zany fa reny Jesosy rehefa tsy eo am-pelatana ny vola any anaty rano misy efa trondro misy vola halleluia ho anazy ny olona le tsisy mahita ny trondro io fa le trondro alain'ny Petera io any misy vola andoavana ny tetran'i Jesosy Petera tsy mikoropaka tsy manjombona tamin'i Jesosy ny andro aiza zay vola fa fantany fa misy any ianao ry havana tokony resinao amin'izay zany fahoriana zany tokony resenao amin'izay zany fahoriana zany tokony resenao amin'izay zany fahoriana zany fa efa resin'i Jesosy oka tsy hisy olona tsony zany mpivavaka vao tsisy vola dia manjombony zany mankamy vola ry havana no hitondra fifaliana ho antsika mbola tsy hitanao zany hoe Steve Jobs mbola tsy manonona anarana PDG an'iny le mpamboatra ny telefônina iPhone sy iPad reo tena multimilliardaire zany fa eo ambony fandrinany hôpitaly izy mieritreritra izy inona tsy nataoko izy nataoko ny zavatra rehetra nazahoako an'reto vola nazahoako vola be tangy natao bila farak'izay tsara tena zay rehetra tiako atao dia nahazoko natao mitady vola andro aman'alina azoko ny vola fa eto ambony fandrinan'ny hôpitaly aty izy afaka manakarama olona aho izy hitondra ny tômôbiliko afaka manakarama olona aho izy hitondra ny entako fa tsy afaka manakarama olona izy solana eto ambonin'ity fandrinan'ny hôpitaly ny vola misy fa maty any izy tsy voavidin'ny vola ny tombon'andro ry havako manana fa ny Jesosy to dia resiny zany manomboka androany ianao
mandalo tsy fisim-bola veno azaky zitany zany manjary lasa le vola no hitondra fiadanana tsy hitondra anao fa jesosy tsy nanam-bola fa jesosy nanam-piadanana tonga amin'ny fotoana fandava-ketra andala mety andala manjono dia misy hoy jesosy misy zay azonao voalohany rehefa sokafanao ny vavany da hita vola sekely eo ianao dia ndana loavy inona ny problème ary le vola tsy hoe vola amina miliara hoe sady mandohitra misy ambony atavinina ry ambony rehefa misy fotoana ilana zavatra hafa ndray eo misy ndray eo zany angery avana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra misy olona rehefa ho miliardera any izy mifaly manana vola amin'ny sakosy dia faly fa rehefa tsisy ninona ao an-trano mikatona daholo zany irafidy raha zany dia aza manao an'izany mba vola ary tsisy tsy mbola maharesy ianao mbola resin'izao tontolo zao anao raha voazany mbola resin'izao tontolo zao anao raha voazany trafako alleloia jerenareo fa Jesosy tia koa zavatra tena ngeza be any amin'ny Matio raha tsika jery bokin'ny Matio Matio 5 inona indray zavatra nitranga teto ny nampitenenan'i Jesosy lehilahy mona anankiray izay demoniaka Matio 5:1-7 ngevakitsika ary efa nivoaka ireo dia ino misy lehilahy mona anankiray izay demoniaka nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ary efa navoaka ny demonia dia niteny le mona ary gaga nivoaka ka hoe tsy mbola nisy seho toy izao teto amin'ny Israely ny fariseo nefa teo tamin'io iza ny voakitsindrony zany teny zany voalohany ny fariseo satria ny fariseo tokony hitondra nyzany fahagaganana amin'ny alala amin'ny tenin'Andriamanitra ozy ny olona tena tsy mbola nyseho teto afabaraka nge ny fariseo zany inona zany nataon'ny fariseo teo hatramin'izay tsisy fosy olona tsy mbola nisy nyseho toy izao teto amin'ny Israely dia ozy amin'izay ny fariseo kosa nanao hoe lohan'ny demonia ny amoahan'ny demonia hitanao nampangana ho demony Jesosy lohan'ny demonia nampangaina Jesosy ho lohan'ny demonia nefa voavy namoaka demonia voavy ny délivrer demoniaka Jesosy to dia nampangana hoe demonia ihany ny amoahan'ny demonia raha itsika zany niala tamin'ny asan'Andriamanitra kapotsika eo masony olona hoe ianao zany mba miezaka mifoty ary nahavita zavatra ngeza be hoe nisy olona demoniaka tonga demona tonga dia vany lelany to dia afaka délivrer tonga dia niteny tsy mbola nisy zany ozy izy ny olona fa zao ny tenen'ny fariseo fa zay olona toteny eo an-tanàna demonia ihany ny amoahan'ny demonia le hitany hoe miseho malala le miseho ohatra tena malala zavatra tena nianatra tena mahay zavatra tsy takatry ny olona takany demonia ozy izy eny anylan'io demonia eny arozy Jesosy inona nandresen'i Jesosy an'izany lasa amin'izay Jesosy ny lasa maty amin'izay Lazarosy efatr'andro aty aoriana natsangany Jesosy tsy niteny tamin'ny hoe demonia ny amohan'ny demonia tsy raha Jesosy teny demonia amin'ny ahoana kosa asa mba manao an'izany hoy Jesosy kalma fotsiny nareo fa ho hitanareo nanangana maty amin'izay Jesosy varikafatra nge zany ohatra miteny Jesosy hoe demonia ary ve mahay manangana maty midevoly tsy mahay an'izany ny pisikidiny Farao afaka nanao fahagagana voalohany nanao i Mosesy sy Arona dia mba navita koa izy nanao Mosesy sy Arona mbola navita koa izy any amin'ny fahatelo kofona tsy navita tsony ny devoly mahay raha no lasa divay zany ny devoly zany manangana malemy zany hain'ny devoly zany ny fariseo tsy mamoaka demonia ny amoahan'ny demonia andao arozy izy Jesosy nanangana maty amin'izay Jesosy nangina amin'izay ny olona satria manino ny demonia tsy mahay manangana maty ny demonia tsy mahay manome aina Jesosy rery mahay manome aina zany fomba nandresen'i Jesosy za matahotra nareo matoky za efa narery zao tontolo zao
ny faratapony amin'ny zavatra fantatry ny olona, ny faratapony amin'ny zavatra tahoran'ny olona eto amin'izao tontolo zao, ny fahoriana faratapony eto amin'izao tontolo zao tsy hoe tsy fananam-bola, ny fahoriana faratapony eto amin'izao tontolo zao tsy hoe ny fanambaniana, fa ny fahoriana faratapony eto amin'izao tontolo zao dia fahafatesana ary matahotra ny io daholo ny olona rehetrarehetra. Misy zavatra tahoran'ny olona dia fahafatesana. Tsy samody alina ny olona anankiray, inona natahorany? Mbola tsy ny vadiny aloha fa ny fahafatesana, sao dia matin'ny jolana, matin'ny mikotroka ny andro, mitselatra ny andro dia matahotra maniditra ny olona sao dia latsahan'ny valatra, sao dia maty. Zay daholo. Andeha roaplanina matahotra sao menjera ka maty. Alika toko efatra amby roapolo. Ary fotoa dia teneniko anao sady fa mbola nandresy koa Jesosy eto. Alika toko efatra amby roapolo andininy faefatra. Ndova tsy izy hatramin'ny andininy voalohany mihitsy. Tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka andrarana fa no maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, izany hoe lahady izany, dia nakahany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro, Luka toko faefatra amby roapolo zay manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia tamin'ny ala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roa lahy nisy taminy nitafy fitafiana manelatrelatra, ary noho ny natahotra izy ka nikoaka tamin'ny akoaka, toy izy lahy taminy. Nahoana no atao amin'ny maty ny tadiavanareo ny velona? Nahoana no atao amin'ny maty ny tadiavanareo ny velona? Tsy possible hitanareo ato mihitsy izany olona naresy fahafatesana izany. Tsy ato izy, efa nitsangana. Zareo fitezana ataony taminareo, fony izy mbola tany Galily hoe zanak'olona tsy maintsy atolotra tanàn'ny mpanota mba homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Io tenin'Andriamanitra zany hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo, tsisy nizany izy na ny fahafatesana tsy afaka nitazona azy mihoatra ny andro fahatelo. Mbola nandresindray Jesosy. Ny fahafatesana azy aresiny. Maty izy ekeko izany fa 3 andro ihany. Zao velona mandrakizay aiza intsony zao fahafatesana. Tsika koa andresy fahafatesana raha mijoro manara-dian'i Jesosy. Mety tsy maintsy ho faty azy zao rado rakoto salamo zao. Mety tsy maintsy hitao manino anoloan'ny vatapaty any. Fa tsy maintsy ho resitsika ny fahafatesana raha mitoetra amin'ny fahamasinana, mitoetra amin'ny fahamarinana antsika. Dia tena aminao zany androany manao hoe raiso izany tenin'i Jesosy izany, John 16:30 manao hoe ety amin'izao tontolo izao ny ataonareo fahoriana. Nefa hozy Jesosy matokia matokia. Za efa nandresy izao tontolo izao. Raha resin'i Jesosy izao tontolo izao dia resitsika koa izany. Manomboka androany aza matahotra. Aza matahotra miara-mandeha amin'Andriamanitra. Aza mierikerika foana, aza sarotahotra. Fa eto amin'ity izao tontolo izao ity tsy afa-tsy fahoriana. Izany tsy mahatamana antsika eto. Izany no mahatonga antsika hiezaka hiala eto. Da any amin'ilay toerana tsisy fahoriana intsony mandrakizay. Ny Jesosy tsika naresy an'ireny, ianao koa tokony handresy an'ireny. Ho tahin'ny tompony antsika mianakavy, mino fa voarainao ny hafatra androany. Tonga eo fizarana fahatsapana ary tsika. Alleluia. Ino ny kantoko? Ho anareo izay hizara fahatsapana dia miantso anahy amin'ny messenger nareo dia afaka miditra amin'ny appel dia miditra mivantana mizara fahatsapana. Misy olona 2 na 3 mizara fahatsapana, tsy mihoatra ny 2 minitra raha ilan'ila ny tenenana dia ampandrotsika, fa raha tsy misy koa dia tonga dia hiditra amin'ny hira isika, dia hiditra mivavaka hamaraparana ny fotoana lalasana bavy-malara. Alleluia. Alleluia. Amen. Nasoratsika apiditra olona tsika. Efa tafiditra ve le olona?
masolo tena ohatrany somary mibeuky kely ny fitaovana. Alléluia. Ndray mpanositsika rahalatojo mitena kely rahalatojo raha herinay avy aty azafady anao ny fitenena sy ambany be lasoa ndray tojo tapahana dia atsoky ianao zao azafady tapahako kely aloha dia atsoko rahalatojo. Maheno zao itojo zay zao zay maheno anao ny fitenenana Andriamanitra fa nampahendry sady nakasika na mpianatra tena betsaka ny lesona afaka nyraisina tao anatin'izy ny zavatra rehetra izay lalovan'i Jesosy hatramin'izy kely vao teraka ka hatramin'izy lehibe dia tena betsaka ny lesona afaka nyraisina fa tena makasitraka anareo mianadahy fa ny anahy lesona anankiray tena nahakasika be ana le izy le namoaka demoni tamin'le lela demoniaka dia avy eo afaka nitiana am'izay le demoniaka rehefa afaka ny devolona dia ozona am'izay ny fariseo hoe lohan'ny demoni ihany amohan'ny demoni dia tena nakasika an'any hoe sy niteny Jesosy fanangina fa reo avy eo namalina izay tany afarafarantany namelapatra mangina nanangana ny Lazarosy teo am'izay ny fariseo voagaga hoe tena tsy demoni intsony fa ny demoni tsy mahay manangana Alleluia. Tena nakasika anao hoe tena aga am'izay koa ny fariseo dia tena tsy maintsy tonga saina ihany hoe tena Jesosy tena manana herin'Andriamanitra miasa ao anatiny dia nakasika be anazy dia tainy Jesosy tao amintsika rehetra. Halleluia. Iny Jesosy rahalatojo mankasitraka indrindra anao tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manaiky ny mpasaovina anie hamaly fitianao be dia be. Halleluia. Tosika mbola iantsolona mbola misy olona hafa ao Alleluia. Tao ampandrositsika indray ny olona hafa ary izara fahatsapana izany ny olona manaraka ao izany ny olona manaraka ao asoetavana sary. Alleluia. Ndao ary tahiny tompo ary ela mihitsy ny zara fahatsapana izany ranabavitsika marina tiana zany. Anao zao fitenena inona ary ny azonao zaraina androany? Tahiny tompo pasteur, tahiny fototsika rehetra dia fahatsapana azoko androany dia hoe na mbola zaza izany Jesosy tany dia ilay adinony reny sy ny ray dia nahery izy satria niteny izy rehefa avy eo hoe niraiko izany Andriamanitra niraiko dia io tsy manadino mihitsy dia hoe afaka ny zavatra tsapako tamin'izay hoe na manadino antsika ary ny olona rehetra eto ambony tany isany Jehovah ray foana ao ambony ao tsy manadino antsika ary mijery antsika mitahantsika isan'andro. Dia fahatsapana faharoa koa dia hoe tsy voatery miteny izany tsika ninona zavatra ataon'olona amintsika fa ny action ataontsika dia efa valikafatra amin'ny zavatra mafy afanatrehan'olona antsika ka sitraka fanjiteny sy nafarotra azo kandrany tainy tompo daholo ao. Alleluia be mihitsy tena mahalina izany mankasitraka anao tamin'ny fizarana fahatsapana ranabavy Marina Tiana dia mankasitraka dia Andriamanitra manaiky ny mpasaovina anie hamaly fitianao hatrany hatrany dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana. Alleluia. Mbola piditra olona hafa tsika. Tahiny tompo neny Sarlina anao ny fitenena inona ny azonao zaraina aminay androany? Mankasitraka an'ilay fitenena pasteur miapa mba nakasika ilay voalohany tamamy be ny voateny mankasitraka anareo mianadahy nanome tafan'ny voateny ilay voalohany indrindra dia tantarany Jesosy dia voateraka efa misy tamin'ny tena miasa ny fanentena mbola voateraka Jesosy
Alléluia, mankasitraka indrindra ny salinjy miala tsiny indrindra fa mandrapatapitry ny ino moa mandrapatapitry ny fitenenana ranabaviny salinjy dia tsy mety hitako ny sariny dia tsy lasa tsy nisy sary izy fa miala tsiny indrindra neny a dia tahiny tompo dia misaotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manankirepasoavana ane amaly fitianao hatrany a dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alléluia. Ampiditra olona hafa vaovao indray tsika anankiray indray tsika izara fahatsapana eto androany a nao mpandrotsika indray no navavisika Angelina Rodriguez inandray ary no fahatsapana azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera amin'ny fitenenana dia manolo fiankanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra dia mankasitraka indrindra tata amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia na zany ny tena zavatra tena nakasika be mihitsy dia hoe ny tsy mivola no mitondra finadanana tsy mitondra fifaliana fa rehefa io zany no hoe diso manao anatintsika fitiavana an'ilay vola dia lasa natramin'ny ara-pamanana lasa ohatra hoe mieritreritra lasa hoe faoriana be ho antsika ilay tsy manana vola dia na ilay fiadanana tokony hanjaka ao anatintsika ary aloha dia tsy tsapantsika ohatra hoe tsy hita amin'ny masontsika tsy voaray antsika dia mahakasika be mampianatra be ny tenan'Andriamanitra androany mba tena hoe tsy hatahorantsika amin'ny zavatra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny fananantsika an'i Jesosy miasa ao anatintsika zany no ananantsika fiadanana dia izay no tena nakasika be mankasitraka ny Jesosy. Amen. Alléluia, mankasitraka anao a ranabavy Angonirina tahiny tompo hatrany ane a dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra misaotra ny amin'ny fizarana fahatsapana fa tena nafinaritra ary Andriamanitra ane a amaly fitia anao a anarehetra izay zara fahatsapana. Rapiditra olona hafa indray tsika tahiny tompony ary ranabavy Sandola inona indray ary ny azonao zaraina androany a anao ny fitenenana. Maheno? Ya, maheno. Anao zao fitenenana. Mankasitraka pasterana ny fitenenana dia Jesosy rehetra rehetra ny fizarana fahatsapana tena voaraiko androany ary fa ny ten'Andriamanitra izay noentiny ezoky mihaja te hoe aty amin'izao tontolo izao no afaka fahoriana nefa matoki fa zaho efa naresy izao tontolo izao. Ilay fahatokiana ilay fanantenana amin'ny Jesosy hoe matoki ny tena nampahery ahy satria be dia be ny fahoriana izay misy eto amin'izao tontolo izao fa Jesosy ny tena hoe matoki ary efa antsika hoe tena hoe mandrehitra amin'izao tontolo izao dia hoe mifikitra ao an-trano iray manaja ny sitrapon'Andriamanitra manaja ny famarinan'Andriamanitra mandeha amin'izay araka izay nandehanan'i Jesosy dia tsy miala tao an-trano iray azy izy izay no ahafahantsika mandresy dia tokony andresy koa izay nisika satria efa nampanantenantsika Jesosy hoe andresy izay ny tena nakasika pastera mankasitraka na dia mianadahy Jesosy tsy hamalipity. Alléluia, amen. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Sandola tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankirepasoavana koa ane hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataony tena zava-dehibe tokoa ny fizarana fahatsapana na ho an'ny mpiaino na ho an'ny mpitory. Alléluia. Lasa misy olona ray tafiditra fa nasoa dia zavatsika sariny. Tahiny tompo ary tiana rakotary zaka anao ny fitenenana inona ny azonao zaraina androany. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana tahiny Jesosy atsika rehetra rehetra. Ny tena mahakasika pastera dia tenin Jesosy miteny hoe aza manay
ianareo fa za efa nandalo amin'izao fahoriana rehetrarehetra izao izao andalovanareo izao dia mahireza hoy Jesosy fa fiadanana nomeko anareo navelako anareo. Tena nakasika be anao izay teny Jesosy izay hoe ninona izany fijaliana andalovantsika eto an-tany eto dia efa nandalovan'i Jesosy daholo reny ka mahireza raha malala mahireza ary mijorola landava miaraka ny fandresena miaraka ny fitahian Jesosy. Mankasitraka pastera in Jesosy atsika rehetra. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitiana Kotarzaka eto anatin'izay fizarana fahatsapana zay. Izay daholo ary ny fizarana fahatsapana izay nataonao hivavaka. Anao hira itsika dia hivavaka. Alleluia. Raha nareo zany zao no menina safidy. Inona zany zao ny hitanareo hira fandraika amin'izay. Nareo ny fidira dia nareo ny fidira fa angatantsika mba hira mifanaraka amin'ny toriteny teo inona ary zao no hira hitanareo fa mety dia izay hira soratanareo voalohany eo tsy voatery izay voalohany fa mety raha misy voalohany eo nefa tsy mifanaraka amin'ny hira dia tsy iny zany fa alefa azy fotsiny ny fangatahan-kiranareo milanao an'iza misy milanao rizalazolo lehibe, milanao mampionina, misy milanao be dia be ny hoe milanao fa mba précision kely ny sardine azafady iza milana milanao ay milanao any mampionina ilaitsika fanaraka amin'ilay toriteny teo zany fiadanana resaka fiadanana aloha ilay izy mbola tsy terizo atoko ihany koa araka ny teny fotoanareo mba ataontsika mifanaraka tsara amin'ilay hira amin'ilay toriteny ny hira izay ho ataontsika dahary mahery ampamanana anao tena fiadanana ny rizalazao lehibe ny tena mety amin'izay indrindra. Tenteniko nareo tsy le voalohany no tsy maintsy ataontsika androany fa izay mifanaraka. Alleluia. Dia andao ataontsika ary ilay fiadanana satria izay tokoa ny tena mendrika azy izay androany dia andao ataontsika izany ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany dia ao aorianan'ny hirintsika dia hivavaka. Alleluia. Amen. Alleluia. Ndawary. Sotra ny mariso tsika nagataka n'iny hira iny dia iny atao satria tena mifanaraka tokoa amin'ny toriteny. Mino finaritra ray dia hivavaka eo an-trantsika ao aorianan'izany. Now he's on running if I'm young and I'm reliant. Oh, I'll be one on the phone. Yeah, I'm returning. Nice and nice, shine out. The far from the melody, he's outside, yeah, fall. The fantasy don't have as a value now, and then I need some to listen. To listen. What now? Who fell they found out the total side. Wait now. Yeah.